Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanahy-masonao, mitsaoka sy midera ary mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay, fa noho ny fitiavanao sy ny famonjam-ponao dia velona hatramin'izay menondray izao aina vaovao izao, eny toloranao ty andro izay misokatra ity, ary dia nataonao tahaka ny tsy manan-tsiny. Mitsaoka anao izay amin'ny voninahitra anao, mankalaza anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra, ary dia manomboka ny tongotra masina Jesosy tomponay, ilay ray ny mandrakizay indray ny fiadanana, tianay ny fitiavana tsy mety levina ianao. Izany tompo no hideranay ianao, ankalazanay ianao, tsy tapaka, ary dia ankatana aminay Jesosy manalo eo. Ny famindram-po, ny famelan-keloka, eny ny fanadiovana amin'ny rano sarobidy, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, na tamin'ny eritreritra lalina indrindra, na tamin'ny natao, ary koa amin'izay fihetsika. Mangataka aminao Jesosy famelan-keloka noho izany, famindram-po isan'andro, tsy mendrika antsonaranao zahay. Fa noho ny raha nalatsaka ao Jesosy tao Kalvaria, noho ny fijaliana izay nentinao, dia matoky izay ny famindram-ponao sy ny famelan-keloka avy aminao, satria tsy misy fanameloana izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Satria ny ara-tompo dia raisinay ilay fananao masina izay tolotrao, ampazava ny saina sy ny fo ary ny fanahinay, ahafantaranay ny teninao sy andehananay araka ny fitsipikao amin'izao sisa rehetra izao. Raiso ny fankalazana sy ny fanajana famezam-boninahitra, ekeo anitrakasitrano atrehanao Jesosy, ny fonay izay misokatra handray ny teninao sy ny hafatrao aneo ampitsoro mandrakizay. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kira Nazareta, nanjona manisy mangataka izany vaka izany, saotra tompo, aleloia, amen. Mbola ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoafana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy toko 2, ny voalohany ka hatramin'ny fahafito, no vakintsika izay mitondra antsika amin'ny lohahevitra na ny lohateny hoe Vavaka ho an'ny Fiangonana fito ao amin'ny Apokalypsy. Vavaka ho an'ny Fiangonana fito amin'ny Apokalypsy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, izao no lazain'ilay miharona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikirazanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizatoetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly ka tsy izy. Ary hitanao fa mpandainga izy, ary manana faharetana ianao, ka niaritra no nianarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba, ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho, ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay hala kokoa, izay manantsofinao ankizy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maresy dia avela hinana ny hazo, ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Anankiray amin'ireo fiangonana tany Azia izao dia ny fiangonana tany Efesosy, andrasantsika ohatra, ahafahana mandray tokoa izao vavaka ho an'ny fiangonana fito izao. Ny manaitra dia ny teny tompo tokoa mampatsiahy fa niala tamin'ny fitiavana voalohany ny fiangonana tany Efesosy. Isika koa havana hampatsiavin'ny tompo amin'ity maraina ity, amin'ity andro ity, mba hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, satria izay no lalana tsara indrindra andrasantsika ny famonjena.
Zao ny vavaka nataon'ny Tompo sy nomeny antsika. Ry Jesosy Kristy zanaky ny ray, ianao le ray ny fitiavana sy ny famindram-po. Tompony rariny sy ny hitsiny, ianao no manome ary ianao no mandray ny tanana, ianao no mampahantra ary ianao no mampanankarena. Ianao izay manetry tena, asan-drato izay mietry. Ianao izay mamadika fitahiana ozona ary manozona ho fitahiana, ianao nanao ny lanitra sy ny tany ary koa ny lanitra sy izay rehetra misy. Tsy misy natao raha tsy ny sitraponao ary tsy hisy afa-tsy ny sitrakao. Omengavy aho Tompo Andriamanitra mpamonjy ao amin'ny Jesosy Kristy, ianao ny vavaka sy ny fifony zanakao izay miondrika amin'ny fanetrentena mandoalika ny lohan'ny tavanao mba horenao. Ianao ny teny alokin'ny vavan'ny zanakao izay nofoazonao tamin'ny fahasoavan'ny fanano masina mba mifantaranao ny sitraponao amin'ireo rehetra izay manamaso sy manantsofina andrenesana. Manatona anao zahay tahaka ny Abrahama mpanomponao ny fona taminao any Lota zanan-dralany izay mbola tao an-tanànan'i Sodoma, fony ianao nandidy ny fitsarana azy sy ny tanàna feno fahotana sy heloka. Ianao no namindra fo taminy ka nangataka taminy. Eny Tompo, mangataka aminao zahay mba ataonao izany koa ankehitriny. Asehoany famindram-po mitovy amin'ireo fiangonana fito izay ntsonao ibebaka sy izay mahita ny marina hiala amin'ny fangarona amin'ny fahotana. Tahaka ny Mosesy mpanomponao ny fona taminao an'ny olona izay nampatezitra anao sy namadika anao, dia nanao ombilà kely volamena ka dia niala tamin'ny didy izay nataonao azy ary ianao te handringana azy ireo, anefa namindra fo ianao tamin'ny Mosesy ary koa ho an'ireo izay nibebaka alohan'ny fahatezeranao. Ny tenanay koa ankehitriny dia mifona aminao amin'ny anaran'ny fiangonana fito izay mbola manota dia mety hanana sehatra ihany koa ankehitriny hatsapana ny fampairatany ny maso amin'ny famantarana izay alefanao azy. Engane izy ireo hanaisitra ireo fahotana ireo ary mangataka famelan-keloka aminao sy iverenany aminao indray alohan'ny hiaran'ny fitsaranao. Eny tokoa Tompo, ireo fiangonana fito ireo dia endrika ny fiangonana rehetra misy ankehitriny manerana izao tontolo izao. Tahaka nanirahanao koa ny Ziona mpanomponao iantso ny mponina Ninive ibebaka, dia njedilisa izay nino ny teninao ka nanetry tena teo anatrehanao hatramin'ny mpanompoka hatramin'ny mpanjaka mba hamindra fo ianao ka hanaisotra ny fahatezeranao rehetra mirehitra aminy. Tahaka ny koa ny tsimbinanao ny ain'ireo roa alina sy iray hetsy amin'ny zanakao monina amin'izany tanàna izany izay tsy nanavaka ny ankavanana sy ny ankaviany, nanetry tena teo anatrehanao izy ireo. Izay koa ankehitriny Tompo manetry tena anatrehanao ho an'ny fiangonanao mba hahafahanao mamonjy na dia anio aza ny fiainan'ny zanakao antapitrisany vao antso hiala-ratsiny, ianao no hiaro ka hiala ny afo ny fahatezeranao. Fa ianao n'Andriamanitra ny famindram-po ka ny sitraponao dia tsy maintsy tanteraka, kanefa ry Tompo, noho izany famindram-ponao magaga izany dia tsy ho faty ny ratsy fanahy, eny fa hanova azy sy hitondra azy amin'ny fiainana ianao. Jesosy Tompo, mangataka aminao izay mba handefasanao ny fainao masina ao amin'ny fiangonanao, mba ahafahany verina amin'ny fitiavana voalohany sy hampiatra ny asany voalohany, mba tsy hisy izay fanaovan-jiro hoe sorona amin'ny toerany ary azo hinana amin'ny azonaina izay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra izy. Meo azy ny fahaiza-manao sy ny hery ahafahany miazona hatramin'ny farany. Jesosy mpanjaka, ianao ny fiandohana sy ny fiafarana, ilay maty noho ny fahotanay ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ary ihany koa namonjy
ireo zay rehetra very mandoalika eo natreanao zahay mba niraka ilay fanenao masina ankehitriny. Tompo, mpianaro zay ahery amin'ny fitsapana sy ny fahoriana zay anjo ho an'ny fiangonanao. Engan'izy ireny Tompo dia atsiaro tokoa fa ny fatokiana avy aminao, eny ny fitiavana avy aminao no mba azahoany ny satroboninahitry ny fiainana izay nampanantenanao azy hatramin'izay. Eny Tompo, tsy mahalala fahafatesana fahoro tokoa ny fiangonanao raha indro fanontana maherinao no momba azy. Jesosy malala, Andriamanitra ianao izay mitana sabatra maranitra roa lela miantso anao zahay. Aidino fanenao masina ao amin'ny fiangonanao. Tsaronay tokoa ilay fiangonana tao Pergamosy, fiangonana misy ny seza fiandrianana Satana. Mba handa izany izy ireo izay mampianatra sy mitandrina ny fampianaran'ny diso ny Balama, ireo izay manohana ny fampianaran'ny Nikolaita, teo ka hibebaka amin'ny fahotany tokoa amin'ny folo manontolo mba hanandrana ny sabatry ny vavanao. Ary aoka ny fahasoavanao ny voaka ho mpandresy, mihoery izy ireo Tompo. Hiady eo nilanao sy ny hery tandrina ny fampianaranao hatramin'ny farany. Ho araka ny fampanantenanao ny mpandresy dia omena ny manamiafina sy ny vato fotsy izay anoratana anarana vaovao izay tsy misy malala afa-tsy izay mandray azy ihany. Hitoetra amin'izy ireo ary Tompo, ianao ilay Andriamanitra mandrakizay. Ry Tompo Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tonga nofo, ianao izay manana maso toy ny lelafo, eto izay tokoa ankehitriny dia mitady ny famindrampoana lehibe sy ny fitiavanao. Amindra fo amin'ny fiangonanao any Tiatira tokoa ny ianao, izay na dia ho aza ny asa soa nataony, ny finoana sy ny fitiavany ary ny faharetany miasanao, dia aoka Jezebela vehivavy izay mpijangajanga tokoa. Eny tsy anan-kery fa ny fiangonana kosa hiverina aminao ary ahatonga azy ireo tokoa Tompo ho mahatoky mandrapatapitry ny fotoana omen'ny olombelona. Eny Jesosy malala, fa tsy mametraka enta-mavesatra hafa tokoa an'ireo izay tsy mahalala ny teninao ianao. Aoka izahay hitoetra eo akaikinao mandrakariva mba hizonanay mafy ny asanao ary hatramin'izao ny voninahitrao no mpanjinay. Enganie izay mihazona ny asanao mafy hatramin'ny farany handray avy aminao fahefana amin'ny jentilisa tahaka nandraisanao izany tamin'Andriamanitra ray sy ny kintana maraina tahaka ny voasoratra amin'ny teninao masina. Jesosy Tomponay, ianao izay manana ny fanafiton'Andriamanitra sy ny kintana fito amin'ny fitiavana lehibe ho an'ny zanakao mirenireny, tsarovy ao amin'ny fiangonana any Sardisy izay tsy tanteraka ny asa ny natreanao. Ampirezy izy ireo izay efa maty finoana. Engan'izy ireo Tompo hiverina tanteraka aminao sy amin'ireo izay tsy mandoto ny fitafiany, dia omena fitafiana fotsy tokoa handeha ho nilanao. Fa tsy fafanao ao am-boako ny fiainana anarany ary anaiky ny anarany eo natrehan'ny rainao sy ny anjeliny ianao Tompo. Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra mpamonjy ianao no masina sy marina, manana ny fanaledin'i Davida, ianao izay manokatra fa tsy misy manidy, ianao izay manidy ka tsy misy mamoa. Vavaka izahay Tompo ho an'ny fiangonana Filadelfia, fa kely hery izy, mirapiratra amin'ny any voninahitra ao ka hifikitra mafy amin'ny teninao izao nomboka izao ka hiala amin'ny lalany maizina mandrapatonga ny famonjena eo amin'ny ora fizahn-toetra sy ny fitsarana. Eny aminao irery ihany no haritra izany Tompo. Jehovah Andriamanitra, arovy izy amin'ny lafiny rehetra toy ny fefy mba hahafahany mitazona ny ananany amin'ny anaranao, anarana ambony ny anarana rehetra sy ny zavatra rehetra tahaka nataonao tamin'ny Joba sy ny fianakaviany ary ny fananany. Dia ataonao andro amin'ny tempolinao izy ka andresy, ka
ka tsy ala intsony. Isoranarana ianao tompo eny anoratra ny anaran'izy ireo eo aminy dia inaran'ny Andriamanitra ao. Ny tanàn'Andriamanitra ao vaovao, ilay Jerosalema vaovao. Eny, Andriamanitra tompo lehibe sy matahotra, tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao. Ilay mpamorona, ilay mpahary, ary ianao no atraitraiko mandrakizay. Manantena anao zahay mba mindra fo tokoa. Ny fiangonana tany Laodikia mba azon'ny fanahinao sy ianarany anetritrehanao hiditra antsehitra eo amin'ny fiainany. Entonivon'ny izao fiangonana izao ny fananaranao. Revelao izy ireo hanitsy ny tenany, nefa dia hiala tokoa amin'ny fo mafy fa andeha kosa amin'ny mazanaka. Hiala amin'ny toetrany ny ditrany ary andeha amin'ny fampianaranao. Aoka hiala tompo amin'ny fiangonanao ny fo ratsy rehetra, ny fanahy ratsy rehetra, ary ny koa hibebaka amin'ny helony tokoa izy andrenesany ianao izay mandondono ambaravarana. Ahafahan'izy ireo misokatra aminao sy mandray anao eo ambanin'ny tafon'ny fanan'izy ireo ary voavonjy amin'ny farany ary koa anilika ny faratsiny. Satria tahaka ny ianao mandresy ary miara-mipetraka amin'ny rainao amin'izay fiandrianana dia ho tahaka izany tokoa ny zanaky ny fiangonanao. Eny tokoa tompo, ny fiangonan'ny Laodikia mba hibebaka hiala amin'ny fahotany ka hipetraka aminao eo amin'ny seza fiandriananao. Engany ny hatsaram-ponao sy ny fahasoavanao, ny fiadananao sy ny famindram-ponao, ny fambelan-kelokao, ny fahendrenao, ny fahalalanao hirotsaka amin'izy ireo. Aidiny ny fanenao masina tompo ety ambonin'ny tany manontolo tahaka ny safi-drano. Mafantatra fa tsy tianao ringana ny ratsy fanahy na voafitaka ny olonao, fa izay tompo atsiaro mandrakariva fa ny fahatalananao sy ny fahamarinanao no indro mamonjy ny zanak'olombelona tahaka namonjenao anay. Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena ary ray ihany ny tompo sy mpamonjy, ray ny lalana sy ny fahamarina ary fiainana Jesosy avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mentsanao izay ry Andriamanitra noho ny fianonao vavaka sy ny fonany zanakao rehetra izay manana fanolorany tena tanteraka, mba hanampy anay hanolo tena tanteraka aminao ary any koa hitoetra eo anilanao isan'andro. Ampizo azona mafy ny morotongotra akanjonao ka mba tsy hisy very izy eo nomeny ray tokoa anao. Isaorana sy teraina Jehovah tompo, fa ianao tompo velona ary maritra mandrakizay sy ny famindramponao. Jesosy be famindrampo, ianao fivavaky ny sesitany rehetra, ianao malalanay, ny fahalemenay, ary fantatrao fa tsy afaka mitsangana rehetranao amin'ny herinay izahay tompo ankehitriny dia mangataka ny famindramponao, mivavaka ho an'ireo fiangonana rehetra ireo, satria izany tokoa mahatsiarovanay. Fa hiady amin'ny fahavalonay ianao, hitoetra amin'ny fahamarinana ianao no ho inaranao. Tompo, miangavy sy mitalo aminao zahay mba hijoro mailo ka hitoetra tsara ho mpanompo mahatoky. Aharitra eo amin'ny lalanao zahay. Eny tompo, hijoro tsara ka na misy aza ny fahoriana amin'ny fanarananao dia hiverina aminao isan'andro amin'ny zotom-po, dia hivavaka izay tompo ho an'ny fiangonanao amin'ny kitsi-po. Ko miangavy aminao mba hialohanay amin'ny fahasoavana ary ampitompo tsy akinjanona aminay ny famindramponao, mba hatanteraka ny sitraponao masina hiandrasanay ampatokiana anao Jesosy ho avy amboninahitra. Izany Jesosy no atsapanay isan'andro fa mila mivavaka zahay ho an'ny fiangonanao ary toetra ho mahatoky eny hivavaka isan'andro ka tsy hamela an'ilay ratsy hiditra eo anivon'ny fiangonanao dia ny fiangonanao masina izany. Mampitoero mandrakarivo Jesosy eo ambany anisan'ny fahasoavanao dia mipaherezo isan'andro dia aoka ny fanenao masina mba hitaridalana anay ka hianonay ny teninao tsy tapaka andehanany araka ny fitsipikao any eo amin'ny pitsoro mandrakizay.
anao niderina azy anao voninahitra ary tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa aminay kosa ny fiteny manambiampy dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina tsara indrindra. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen.